sokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresana ny fampivoarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ndray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio. faly miarabantsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao a amin'ny fanarahana ny fandarana isika tsy maintsy mandroso fotoana antsika indray ty androany ity a fandarana vaovao no ataontsika isaky ny alarbi ary famerenana isaky ny alahady zokiandry mampifaly no eto amin'ny fitenenana miaraban'ny teknisianina ary maniry koa raha maniry mirary koa raha mirary a mba ahita soa sy fafinaretana ary ahita tombotsoa amin'ny fanarahana zao fandarana izao a isika rehetra zay miano any atokantrano any any atokantrano any a miaraba tompoko ity ny fandarana faharoa amin'ny andeha-pandarana zay atolotratsika ao anatin'izao fandarana isika tsy maintsy mandroso izao fandarana faharoa izy ty ary namena ny loha hevitra hoe sanganasan'Andriamanitra ny loha hevitra androany ny lohateniny fandarantsika androany nahoana no natao an'izay ny lohateny a dia ny antony dia zao ao anatin'ny fambandrosona ny olona tsirairay a dia isan'ny vato misakana lehibe a ny tsy fahafantarany ny tenany vato misakana ray lehibe a tsy ahafahan'ny olona anankiray mandroso a ny tsy fahafantarany ny tenany sy ny momba azy indraindray sika miaina fotsiny ataontsika miaina dia rehefa tonga ny ariva dia hoanaingana ny vary fa maika atory rehefa tonga ny maraina dia ndeha ifo maraina fa maika hiasa dia rehefa vitany asa dia ndeha hody aingana fa maika hody dia tonga neny hatrany dia mihinam-bary dia rehefa vitandray vary dia andeha atory aingana fa maika ifo maraina dia lasa miodikodiny eo foana ny fiainana dia tsy hita zay ale zany tsy hita zay tombony fa dia miaino hoainy eto dia manomboka mihamitsiry ny volo fotsy dia manomboka mihamiketrina ny tare mandeha ny fotoana io vao tonga saina hoe aonaina azy ny fiainako zany fa tombotsoa anankiray lehibe ho an'ny olona zay te androso a ny fahafantarany ny tenany ka androany a dia iresaka an'izay tsika hoe sanganasan'Andriamanitra ianao ary rehefa tsapanao fa sanganasan'Andriamanitra ianao ho resantsika mandritra ny fandarana eto daholo hoe ohatry ny ahoana zany sanganasan'Andriamanitra zany dia ho tsapanao fa hafa kely mihitsy ianao dia aloha tsika anaraka hira tsy mavanay sofanisanao rirazay nanapiyay nandalo sedama amambolana mataona nefianao riray tsy mba niala fatefona sofateo ianao tesomalalo Sofanisy anao iny, le fitiavanao iny
Mahafinaritra ny hira anisan'ny mpanakanto sy hankafizina tokoa no netsika teto ary mbola hoentsika eto foana moa izany toy izantsika ny fandarantsika iza moa ianao avy aiza moa ianao anao inona eto ary moa tsika ty de ho aiza moa tsika ty zany rehefa avy eo zany a fanontaniana efa ely zany a fanontaniana miverimberiny zany a ary betsaka ny tsy mahita valiny mba mitady valiny ihany fa tsy mahita valiny ary rehefa manomboka me matsiaro tena ny tanora amin'ny fiainana eto ambonin'ity tany ity mandalo an'ilay taona antsoina hoe miala sakana dia anisan'ny fanontaniana miverimberina amin'ny tanora io hoe hanao ineto moa za ty dia avy aiza moa za ty dia ahoana moa zany dia ho aiza moa za ty dia ahoana ary no aviko dia rehefa mipetraka izay fanontaniana izay dia mahagaga fa tsy mba fifaliana ny tsapa fa tebotebo ny tsapa ary menao zao fandaran'izao zao tsika dia metimety hitra hoe dia ho aiza tokoa moa tsika hanao inona moa tsika ty avy aiza moa tsika ty dia aloha le fanontaniana voalohany aloha no hovalitsika androany zavatra efa fantatrao ihany no averiko aminao fa ny ataon'ny zokiandry a dia manabe sy mampatsiahy fotsiny ihany izay kely eo no alehibe azontsika ary zay efa misy eo ny ampatsiahivontsika ny voalohany indrindra dia samy miaiky daholo ny olona rehetra fa nisy namorontsika teto a ary izay namorona antsika no atsotsika hoe Andriamanitra ary eto amin'ny fiarahamonina misy atsika dia kristianina ny ankamaroany ny fitenin'ny malagasy moa dia misy an'ilay hoe izay nahary ny lanitra sy ny tany ny Andriamanitra ny razana any amin'ny baiboly izy dia hoe ny Andriamanitra ny razana tsy iza moa zany fa ry Jakoba sy ry Mosesy sy ry Esau sy ry tariny sy ny tariny reny tononona foana ny Andriamanitra ny razana izay Andriamanitra hatramin'izay ny antony izy no nahary izy no nahariana antsika ary rehefa jerena ny eo amin'ny baiboly dia noharian'Andriamanitra araky ny endriny isika noharian'Andriamanitra araky ny endriny zany hoe tianamboatra ny poziny izy tianamboatra izy ohatra ny ahoana ary za dia namboariny ianao namboariny isika dia rehefa nanamboatra izy malala n'izany daholo ny mpanao mpahay tantara rehetra raha osoatra masina kristianina dia ny baiboly ny jerena dia rehefa navita zavatra anankiray izy dia hitany fa tsara zany dia navita zavatra anankiray izy ihany no miteny hoe tsara zany izy tsy mba mpiteny mihitsy hoe dia ahoana ihany ary ny amiko fa dia zao sisy
fa izy reko mavita zavatra de miteny foana izy hoe tsara kosa iny a nety kosa iny faly a nylay kosa iny a mety kosa io a de rehefa namorona n'olombelona izy a namorona any adama raha zay ny anarina nomena azy ao adama moa de hoe lehilahy fa le vehivavy natsoina hoe eva tokony izy zany tokony hoe Justin anaran'le lehilahy de Justine le izy indray tsy azon'ny olona mantsy nydikan'le hoe adama sy eva fa iveriny fa madama eva fa namorona ny olombelona izy ary ny antony namorona ny olombelona de tea namboatra zavatra mitovy aminy izy tea namboatra zavatra mitovy aminy izy ary efa tena navitan'le izy a de zao mihitsy ny tafateniny tena zao mihitsy le izy tena zao mihitsy le izy ary hitany fa tsara indrindra izany ozy betibetsakitsika no artiste betsakitsika no artiste manaraka an'izao fandaran'izao a mety misy koa mpiasa tsotra fa rehefa tena miangaly asa zay ianao a de tonga am'le atsona am'le teny malagasy hoe vita nahavita sanganasa ny amin'ny teny frantsay de hoe chef d'œuvre zany hoe tsy oeuvre tsotra fa tena mbola chef d'œuvre zany hoe chefin'le izy tena hoe akoatran'le vitako hatramin'izay a de mbola nisy anankiray tsara tena hoe io ny afantarana anao a tena hoe tsy mbola nahavita ohatran'iny tena tapitrohatra zany zany hoe sanganasa zany ary sanganasa an'Andriamanitra ny olombelona ianao zany isika zany tena sanganasa an'Andriamanitra isika nataony mihitsy zany zay rehetra tany aminy rehetrarehetra napetany niaraka tamintsika ataony mihitsy zany zay hitoviana tena hoe niezaka izy zany tena hoe zay tena anamboatra zavatra anankiray de ataoko mitovy aminah mihitsy tena hoe afantarana hoe zany nanao an'io tena hoe afantarana hoe iza no nanao an'io betsakitsika no maheno asa soratra de mahafantatra hoe asa soratra ihanyny io feokirany ihaniny zany stylany ihaniny zany de ohatr'izay koa tsika raha mamorikiry de ohatr'izay koa tsika raha mamorona andeha an-dahatsoratra na miteny de fantatra hoe ihaniny zany miteny zany satria manino hita ao anatin'ny sanganasany ny toetrany sy ny mombamomba azy de izany mihitsy tsika sanganasan'Andriamanitra ianao ny tsy fahafantarana na ny tsy fahatakarana ny olona anankiray raha vao tsy mahatakatra an'izay zavatra teneniko izay de very izy very repère izy tsy fantan'izay ny andohany ary tsy fantany ny tombam-bidiny betsaka ny olona zay tsy mahalala ny tombam-bidiny tsy mahalala ny valeurany hany ka mitebiteby lava miankin-doha lava manolona mila rarahiana lava mila tohanana lava mila amporisihana lava satria manino tsy fantany fa sanganasan'Andriamanitra izy ny mpahitatara de milaza ny amin'ny Mosesy zay ny rahan'ny Andriamanitra andeha hanafaka ny firenen'ny Israely ny Israelianina tsy eo ambanin'ny mpanjaka anankiray ngeza de ngeza sy matanjaka tamin'izany de Farao rehefa fampiresaka tamin'Andriamanitra izy no resahan'Andriamanitra de zao ny teneniny hoe irahako ianao izy andana avoay ny oloko vao ny oloko hoeto mivoaka ny Egypta ny oloko ary andany ianao miaona amin'ny Farao miresaka amin'ny Farao de teneny izy hoe hoentina mivoaka ny oloko inona navaliny Mosesy zaho ozy votsavava tsy mahay miteny aho ozy de rehefa karohana ny fandalinana de mieritreritsika hoe bany tsy mahay mikabary zany Mosesy na hoe olona tsy mahay mampiresaka izy
fa ny tena marina dia miakanakana i Mosesy, manana aretina zay miakanakana i Mosesy. Izy zany rehefa le miteny de le manao le manao nareo tsy zany tiako tenenina fa manao an'izany a i Mosesy. Ary zay no tonga Mosesy hoe ataoko ahoana ny fandahatra amin'ny Farao fa ny vavaka angeka miraikitra. Tamin'izany mbola tsisy hoe cuivre colloidal hitsaboana ny olona miakanakana, tsy mbola nisy an'izany, tsy mbola nisy hoe naturopharma hitsaboana olona miakanakana de hoe mena cuivre. Fa zany a ny manjoan'ny Mosesy. Alay ao an-tsaina hoe enao a olona irery any anaty tany efitra no irahan'Andriamanitra no teny mandeha ifandahatra amin'ny olona zay tompon'ny adikilera ny fiteny azy amin'ny fitenin-jatovo, manana fahefana faratapony zany ary mifehy firenena maro be ny fanjakan'ny Egypta tamin'izany. De lehilahy miakanakana mibege no ny rahan'Andriamanitra andeha hanafaka ny zanak'Israely. De rehefa niteny an'izany izy de hozy Andriamanitra ohatra tsy zangano nanao ny vava ozy izy, fa ahoana ianao no milaza fa tsy mahavita an'izany? Zany maniraka anao, izange maniraka anao e. Ny tia nitenenina de zao, za zay nanamboatra anao sy vavanao io no maniraka anao. Raha amin'ny tantaran'ny Davida koa de nahitana an'izany hoe ny olona rehetra mijery ny Goliata de mahita ny Goliata hoe olona be, fahoriana be, adversera goavana, fahavalo goavana. Raha vao nahita ny Goliata ny olona rehetra de fahavoazana ny ao an-tsainy, perte ny ao an-tsainy, loza ny ao an-tsainy. Fa i Davida kosa vao nahita ny Goliata de tombontsoa ny ao an-tsainy, occasion ny ao an-tsainy hoe tena tsisy ohatry ty fa inona no mena an'izay mareseny io, inona no mena an'izay mareseny io. Misy karazan'olona anankiroa zany eto ambonin'ny tany. Misy olona tonga de mahafantatra ny tombam-bidiny, mahafantatra ny tombam-bidiny izy, ary na iza anesoneso azy, ny anambakambaka anazy, na inona moa zany, na anambany azy de tsy raharaha zany. Za zao taloha raha misy olona manambanimbany sy manany any ana de miferinaina. Fa raha zao anao ambanibaninao sy ilazainao fa hoe tsy mahavita na tsy mahay na memezako fotsiny ianao satria maninona ka tsy ny fiarahamonina ny nanamboatra anako, tsy izy ny nahary ahy fa Andriamanitra ny nahary ahy, mitovy amin'ny endriny ary tsy ny endriny ihany a fa na ny toetrany ary de napitany taminao, de na ny fahefana koa ary de mbola napitany, satria maninona tia ny hitovy, tsy ny endrika ivelany fotsiny ihany ny tia ny hitovy a, fa na ny fomba fisainana na ny fomba fiasa de niteny mihitsy izy hoe wow, eo kosa mety ranga io a, tena sanganasako ty ary sanganasan'Andriamanitra ianao. Azonao hoe zany tiako tenenina zany. Raha te handroso amin'ny fiainana ianao de ataovy ao an-tsainao zao fisainana zao hoe za sanganasan'Andriamanitra ary anisan'ny zavaboary na ariny no ariny a, ary anisan'ny tsara indrindra raha samy tsara ary reharehan'Andriamanitra nanamboarany ahy eto amin'ity tany ity. Araka izany teneniko zany, raha ohatra ianao te handroso amin'ny fiainana de tsy maintsy amboarinao ny fisainanao, tsy maintsy hovainao ny fisainanao, ampidiro fahamarinana vaovao ao anatin'ny sainao, ampidiro hevitra vaovao ao anatin'ny sainao. Ary raha efa tao anatinao zany hevitra zany de foazy indray, de alehibe azo indray, tondrao indray a, kolokoloy izany toe-tsainy zany, fa isika dia sanganasan'Andriamanitra, chef d'œuvre an'Andriamanitra isika. Ary raha nanamboatra anao Andriamanitra, niangaliny ianao, niangaliny mihitsy. Misy tantara ohatra zao a, fampiasa matetika rehefa any amin'ny sehatry ny coaching. Ny coaching moa zany de le fomba fanabeazana sy fomba fitaritana olona mba haleo tena.
fa tsy fomba fifehezan'olona hoe aona nataoko mba ho lasa mba fifehezako tolo ny olona rehetra. De rehefa miforony eto ambonin'ny tany ny olona anankiray, soatra masina moa de milaza fa hoe fony ianao mbola tsy ary ozy nefa fantatro. Fa aleo ary tsy zay ny resahany, fa rehefa tonga ety ambonin'ny tany ny olona anankiray amin'ny alalan'ny dada sy ny neniny na ny ray aman-dreniny, de rehefa manao firaisana ny mpivady de misy ny antsoina hoe tsirinaina ao anatin'ny ranonaina na ny spermatozoïde zany. Rehefa mivoaka avy ao izy io de teneniko atsika tsy spermatozoïde anankiray akoriny no mivoaka ao, fa manetsiny de amatapitrisany no mivoaka ao, no mivoaka avy ao avy any amin'ny raha lehilahy zany. De rehefa mandeha makany amin'ny atody io tsirinaina, ireo tsirinaina ireo de manao ezaka be tsy takatry ny saina, amanetsiny amatapitrisany zareo ao ary ny lalana alehany raha oharina amin'ny abehany, ny alavirana alehany raha oharina amin'ny abehany de mitovy amin'ny avy eto ambonin'ny tany ny olombelona anankiray makeny amin'ny volana, mitovy ny alavitry ny eto ambonin'ny tany makeny amin'ny volana raha olombelona no tsy maintsy ataon'ny tsirinaina anankiray raha teo tonga ao anatin'ny atodin'ny vehivavy izy zany. De alay voatsaina fa eny an-dalana eny misy dingana tsy maintsy lalovana, misy asidra tsy maintsy lalovana, misy dongona, misy ohatran'ny tendrombohatra, misy zavatra maro be de tsy maintsy lalovana, ary vitsy de vitsy de vitsy de vitsy no tonga ao amin'ilay atody zany. Ndrendray ary tsisy tonga, ary zay no mahatonga ny fatambolana rehefa tsisy atody foy. De alay voatsaina fa tao anatin'ireo antapitrisana tsirinainareo de ianao no tafavoaka velona tao, ianao no nandresy tao, mbola tsy niforona akoriny fa mbola vao tsirinaina ny lehilahy anankiray de ianao no tafavoaka velona tao, ianao no nandresy tao. Efa nandresy tsirinaina amatapitrisany zany ianao, amatapitrisany nefa resinao. Ary mafy ihany koa zany mitsofoka ao anatin'ny atody kely zany, fa raha vao tafatsofoka ao n'le atody kely anankiray iny tena mompitsabo de sady manazava ihany, de tonga de mafy izy miditra ao aloha, tsy sarotra vakina fa rehefa tafatsofoka ao le tsirinaina iny le anankiray voafidy iny de tonga de mikatona ohatran'ny vato le atody, eo ny eo ihany de zay, tsisy anankiray tafiditra tsony ta tsy tena hoe tena tantara hafa ndrainga. De alay voatsaina zany ezaka nataonao zany, zany ezaka efa vitanao zany, mbola tsy ary akory ianao de efa mpandresy, mbola tsy ina zany mbola tsy tonga tety ambony tany akory ianao de efa naresy, ary tsy raha anankiray ny resinao tsy folo ny resinao tsy amanala ny resinao tsy amanetsy ny resinao, fa amatapitrisany nefa resinao. Ary Andriamanitra de nanao an'izay hoe ity olo ity novidiako, ity olo ity novidiako aresy. Azontsika tsaina ve zany zavatra zany? De zay zavatra zay no mahatonga na miteny amintsika, raha no arian'Andriamanitra ho sanganasany tsika de tadidio fa na ny heriny koa azy de nampiny tamintsika. Raha ny herin'Andriamanitra, na ny herin'Andriamanitra ihany koa de nampidiriny tato anatintsika ary nitehiriziny ao anatintsika. Ary io herin'Andriamanitra io mampitatra ny antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Misy manontany zay nisy tanora nanontany anao hoe zokiandry, aiza moa le fanjakan'Andriamanitra any amin'ny planeta inona, resaka momba amin'ny planeta moa zany zay de tamin'izay de hoe ary le fanjakan'Andriamanitra zany aiza i planeta aiza de zay mantsy anazy, tsy aleo ve tsy mitraka ambony fa aleo mijery ambany, tsy aleo ve tsy mikaroka any ivelany fa mikaroka ao anaty, satria fanjakan'Andriamanitra ozy izy Kristy dia ao anatinareo. Ny herin'Andriamanitra
dia nampiriminy ao anatintsika dia ny mahagaga dia zao zay mahalala no mampiasa fa zay tsy mahalala dia tsy afaka mampiasa. Noforonontsika ho sanganasany nataony mitovy endrika, nataony mitovy toetra, nataony mitovy karakteristika raha zay filazana azy a, nataony farak'izay hainy tena hoe izy tsy afaka manao dika mitovy ny tenany fa nataony farak'izay hainy fotsiny a ianao sanganasa faratapony. Ary rehefa vita zay dia nasiny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, nasiny hery miafina ao anatinao, nasiny hery miafina ao anatinao. Ary izany mahatonga ny teny malaza be manao hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zao rehetra zao. Ndraindray tsika rehefa mamaky an'iny dia hoe andana aloha amidio ny opération gâteau sy ny opération koba fa dia ampitomboy kely ny rakotra fa rehefa vita zany dia lasa any an-danitra tsika dia hanampy atsika daholo ny zavatra rehetra fa tsy izany le izy, tsy izany le izy ry zareo a, tsy izany fa ny dikan'izany dia hoe ka atsao aloha ny ao anatinao, fantara ao anatinao le herin'Andriamanitra dia rehefa hitanao zany dia ho azonao avokoa zay tadiavinao ety ivelany fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ao anatitsika. Tsy fantatro raha takatra ny zavatra tiako ampitaina amintsika tamin'ity anio ity fa niezaka averiko ihany betsaka ny fanazavana azo atao. Ny fotoanantsika moa tsy misy afa-tsy 30 minitra elan'ny mbola misy an'le hirahira mahafinaritra be, mbola misy ny fanaovam-beloma, mbola misy ny générique sy ny sisa fa androany fotsiny. Raha ohatra ianao ka mety a soraty ao anatin'ny carnet ianao, rehefa manaraka an'izao fandaharan'izao ianao dia mandraisa carnet dia soraty. Teneniko atsika araka lefa teneniko tany amin'ny fandaharantsika larina voalohany dia zao tsy fananganana fikambanana akory ny tanjona amin'ity ty fandaharantsika ity, tsy fananganana toko politika, tsy mieritreritra anao an'izany isika, ary tsy fananganana fiangonana vaovao na secte vaovao akory tsy zay. Fa tiako raha manaraka an'ity fandaharan'ity ianao dia miova ianao mihaino io, miova ianao amin'ny mari-pianakaviana ianao, miova ianao amin'ny marem-pianakaviana anao, mihamandroso ianao. Ary rehefa mandroso nareo dia tsy maintsy resaka amin'ny zanakao ianao fa tsy ho zakanao tazominanao samirery zany vaovao mahafaly zany, fa tsy maintsy resaka amin'ny ankohonanao ianao. Ary rehefa manomboka eo dia miova ianareo, miova isika ary takatritsika amin'izay ny sitrapon'Andriamanitra ao atsika dia tsy nyzany fa fiadanana fa tsy loza. Dia rehefa vita zay dia mihamandroso ny ankohonana, ary rehefa mandroso ny ankohonana ho azonao daholo zay tadiavinao na ny etỳ an-tany na ny any an-danitra. Rehefa vita zay dia androso ny fikambanana misy ianao, dia androso ny fokotany misy ianao, androso ny firenena misy ianao. Kinona tsony moa ny tadiavina amin'izany ka izay ny tadiavitsikako dia ho sisitsika hoe dia inona ny tombotsoan'ny lahy miteny an'izany, tsisy tombotsoako fa za mahafinaritra be anahy fotsiny le mizara zavatra zay a. Ngiadona ny orantsika dia andao ary lofitinina androany ny fandaharana dia zao sanganasan'Andriamanitra ianao, sanganasan'Andriamanitra ianao, faratapony amin'ny zavatra namboariny ianao, eo ampelantananao avokoa ny zavatra rehetra, nasiny hery ao anatinao ao. Noho izany manomboka izao amboariny saina fa misy antony matoa Andriamanitra namorona anao ary nataony faran'izay tsara indrindra ianao. Sa ahoana amin'ny herindray tsika miditra amin'ny fandaharana manaraka ho jerentsika eo indray ny mikasika ny hoe noforon'Andriamanitra hiadana isika. Heloma tompoko. Zokiandro mampifaly manolotra ho anao isika tsy maintsy mandroso iresahana ny fampivoarana ny maha-olona, fanabeazana kristianina, torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio.